taona roapolo sy roa arivo zay taon'ny fifaliana taditsika vetenentantsika hoe inona no afatra nomeny Jesosy ny FPVM rehetrarehetra tamin'ny titoan'ity taditsika hoe zany tsisy mataditra zanakidary apatsakivoko atsika zany fa ino taona no teneny Jesosy ho an'ny FPVM tamin'ny titoan'ity dia hoe taopitsinjana ary taona fiverenana amin'ny fitiavana voalohany dia zany zavazany taditsika rehefa tonga ny taona dia mbola misy kaizany zao zavatra vaovao zay miteneny Jesosy amin'ny dada mampitainy amintsika amin'izany fotoana zany dia taditsika zany dia tsika makivaky ny taona anankiray avy eo tsika mahita karazana fifamaofoana zavatra mampetoy Covid confinement ahita karazana zavatra toy izany tsika iverenantsika mba hiainana ao anatin'ity Krismasy ity zany satria natitsika nasytitsika dia nanamarika ny titoan'itya izany fiainantsika zany an'izany Covid confinement sy rehetrarehetra zany na ny fiainam-piangonana dia voakorotana tamin'izany fa ny fiainam-panahintsika kosa dia mitombo fa isoivainy foana ny taona tsy miresaka arabola ihany milazantsika fa tsy mainsoivainy taona satria dia voakorotana fidinam-bola atsika fa ny ara-panahintsika dia mainsoivainy satria nanino betsaka ny olona nampisehoan'i Jesosy hoe izao no famonjeny raha ho atsika FPVM manokana dia fandresena ho atsika ankolana nampofony Jesosy tamintsika fa miaraka amintsika foana izy nandritra an'izany nandritra n'iny taona iny beda be ny lava beda be ny maka fa isika kosa nandresy sa tsy nandresy atovy mafy na andresy tsika zakoa nisy olona mandresy dia malelelo zany aveatsika taona nandresy tsika sa tsy nandresy nandresy tsika politika zany na ovintsika zany miaraka amin'ny Jesosy mandaka ahoana zavatra rehetra fa itsika tompony miarytsika dia tompony mpanjaka satria tsisy olona tompony io mpanjaka io ahoanatsika ilay mpanjaka ahoany mpanjaka ny Andriamanitra rehetra dia hiainakely azayntsika hoe ohatrany ahoana ny aina zany FPVM zany an'ilay Covid an'ilay confinement an'izany karazan-zavatra rehetra zany dia tsy nanakana an Jesosy tsy miteraka zany na inona problème teo teraka foana Jesosy ka oapotsika sa tsy teraka zay mitsy mitavatanjona nitavitsika dia dika zany dia manasa nareo hianoka ao anatin'ity seho anankiray ity seho zay oezana tsy isy resabe fa avy hatrany dia mihina no mipeny mifetsika no mipeny ary midia dia azagaga fa aheno karazan-javatsy tsika androany ahita karazan-javatsy tsika androany azatra taikirahantsika Andriamanitra dia maharetatra amin'ny farany tahaka ny mahazatra dia misy ny fizarana gatô fa ny gatô tsy ohatra ny any amin'ny mariage ekody hoe alefa dia izao dia omena sy ekody zany nefa lamodina mariage amin'izao hoe misy maika ody dia atao omena gatô aloha fa ty fotoana ty dia ataontsika miavaka mihitsy ka ny gatô ataontsika miavaka satria tsy maintsy ataontsika miaraka amin'ny dadana Andriamanitra gatô rehetra misy ataona dia ataontsika miavaka raiza zavatra izay amin'ny titoan'ity dia aveontsika mizara gatô dia aveontsika mifampizara ny asa diny ihany koa fa misy ny vaty ty atao naminety nanaovana ny vaty io dia rehefa mamisy an'ilay hina mampetsika fonao na misy an'ilay hina tianao mandeha eo dia afaka manatika rakitra aty ianao hofisorona an'Andriamanitra no karazana voaly ataonao amin'ny androany anatsarany hoavinao amin'ny taonao indray dia misaorantsika rehetrarehetra raha isika mipera mafipera izany Krismasy vaisy vaizay afaka matavatantsika matavitiny mafipesa fandresena ho atsika ny Krismasy vaisy taonakasena nanaonaosoarivo fa tsy taona na resantsika rehetrarehetra iaraka amintsika Jesosy miaraka amintsika iaraka amintsika ny olona rehetrarehetra dia fanamana anankiray zay isorana beda be fiarah-miasa amin'ny tsoa sy ao département communication
matsara izy dia entany anareo mba tsara idiranareo keto no ivoanareo rehefa avy eo faraka ny teny teo mba azo impanahy isika amin'izay zavatra misangana izy io dia omenanareo avy eo ny CFF ny fotoana anomboka fotsika tena mampiana anombokatsika ny zavatra rehetra izany tsika CFF amayatseseoza anomboka ny fety isika Krismasy farina be saotra tompo mankasitraka
Ry malagasy prêt-andrazana, tompoko lahy sy tompoko vavy. Androany dia nahazo ny valin'ny fitiliana avy any amin'ny Institut Pasteur ny tenako. Ka manamarina izy ireo fa misy olona telo mitondra tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Kosatria fetoni lakoetra professeur Flotina Anta miarabanao professeur entovetrany arony vaovao. Miarabanao Irène dia faly miarabantsika rehetra manaraka mivantana ny fandarana takany mahazatra moa dia mifampitony eto tsika mba hifampizara indray ireo tanimarika mahakasika indrindra ny fivoaranty valana retina Covid-19 ty eto Madagasikara. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo faly miarabantsika rehetra manerana ny nosy satra ny abitan-dranomasina amin'izao ora izay fotoana izao. Fantatsika tokoa fa fotoana mampiorooro izao ary tsisy mioro tsy miorooro na iza milaza azy ho ambony eo amin'ny tany sy ny firenena. Efa nilaza taminareo aho tamin'ny voalohany
fa isan'aminy varaka amin'ny sivifolo vakina isan'andro fa mampahery io ino milaza fa tsy maintsy misy ny fampiororona mampangorohoro ny vahoaka rehetra nefa izy milaza amin'ny andinin'ny fahadimy hoe tsy hatahotra an'izany ianao.
Kita